Lasa niteraka resabe eny anivon'ny tambazotra serasera Facebook eny ny fanambarana izay nataony ministry ny serasera sy ny kolotsaina Gascar Fenosoa ny amin'ny resaka tokony hanajana ilay soatoavina amin'ny Maha tena Malagasy ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Ny tonga tsy miaraba hono namantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity androandroany ity araky n'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ity resaka soatoavina sy ny fomba mampanao malagasy ity no tena iompanantsika atao anatin'ity vidéo ity fa mialohan'izay dia andao ho resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Naharitra antsasakadiny teo eo ny tafa izay nataony ministry ny fitsarana Ramatoa Fanirisoa Ernaivo tamin'ireo mpanaraka azy tao tambazotra Facebook tamin'iny andro ny 3 Janoary iny. Nasongadiny tao anatin'izany ny tombana ny asa vita nandritra ny 2 volana araky ny feptaona izay nomen'ireo mpikambana ny gouvernemanta izay tarin'ny Prime Ministre Herinsalama Rajaonarivelo. Nisy niezaka vita ho iatrany ny ministry ny fitsarana ka anisany notanysainy tao ny fanagiazana ny compte banky izay miisa 8 any Mamravatomanga sy ny orinasa izay mifandray aminy. Misa 30 nisan'ireo compte n'ity mpandraharaha ity izay nogiazana ihany koa ao Maurice ao. Izany dia noho ny dossier izay nalefanay avy taty Madagascar ary ny fiarah-miasa ara-pitsarana izay napetraka ho iatrany ny ministry ny fitsarana. Nambarany fa ny ao Maurice dia fametrahany ilay mpandraharaha vola fa ny eto Madagascar no nisan'ireo fandikandalana izay nataony ka izay no mahatonga ny hoe ny avy aty Madagascar no mandefa ny dossier hanaovana ilay fanadihadiana. Misy ihany koa ny fiarah-miasa izay resapirenena maro tafiditra amin'izany ny fitsiriana an'ireo fitantanana compte any ivelany izay offshore ka raha misy vola malagasy izay nofotsiny ilay mpandraharaha izay mipetraka amin'ireo banky any ivelany ihany dia tsy maintsy omen'ireo firenena ireo ny vaovao momban'izany ka hatao ny fitsiriana an'ilay compte. Nanamafatrany Ramatoa Fanirisoa Ernaivo fa tsy iova tamin'ny fomba fiasa izay nahafantarany maro azy hatramin'izay izy dia nihiady amin'ny kolikoly ary hanenjika ireo zay tsy maty manota. Hampiasaina araky ny tokony ho izy ny rafi-pitsarana toy ny Araho ao Madagasikara hanenjehana an'ireo izay nandika lalàna ireo raha ny fanazavana izay nataony hatrany. Anisan'ny hadihadiana ihany koa ny filoha teo aloha Andriamatoa Andrajoelina ho iatrany Fanirisoa Ernaivo ary efa misy ny fitoriana izay napetraky ny tanora GNZ eny anivon'ny antenimiram-pirenena momba azy ka nampitandrina an'izay sakana an'izany ity ministry ny fitsarana ity. Anisan'ireo ho enjehina ihany koa ny Prime Ministre teo aloha Antsainy Christian tamin'ny raharaha volamena izay nivadika vy. Mikasika ireo gadra izay nanararotra nivoaka ny fonja ary nialokaloka amin'ny hoe gadra politika dia tsy maintsy karohana ireny olona ireny ary havirana eny am-ponja avokoa. Ireo izay mitokatokana lalana sy manao fampelezan-kevitra etsiroa ireny no antsoina hoe MOP na main d'œuvre pénale ka tokony hanao pointage isaky ny zoma eny amin'ny fonja ireny olona ireny araky ny voalazany hatrany. Misy ny efa nanao an'izany saingy ny samborana avetrany. Tsy maintsy haverina any am-ponja avokoa ireo olona ireo na mpiara-miasa amiko na ny député izay nanondrana sokatra na ny mpibizina rongony sy cocaïne na ny mpisoloky. Izao dia tsy piray tsokombakomba amin'izany ho iatrany Ramatoa ministry ny fitsarana. Namarana an'ilay tafa izay nataony tao amin'ny Facebook dia ny hoe mitohy ny fametrahana fanavaozana sy ny tanitandalana hamerenana amin'ny laoniny any Madagascar ho izy hatrany. Midika izany fa tena miasa mafy ny fitondrana amin'izao fotoana izao izay tsy mikely soroka sy manao aintso zavatra amin'izay fomba rehetra itedavana an'izay vaholana mba hiadina amin'ilay hoe resaka kolikoly izay tsy misy fiafarana sy fiarovana an'ireo tsy maty manota izay tena lasa miteraka gaboraraka sy fanararotana raha ho an'ny Madagasikara hatrany. Nanao valanresaky ny mpanao gazety ny fianakaviany ny haramboina tamin'ilay raharamboy malaza hatrany ihany koa ny ministry ny fitsarana. Nilazany tsy fahafahampony tamin'ny fionana izay natao tamin'ny ministry ny fitsarana Fanirisoa Ernaivo ireto farany.
Mangataka ihany koa ny hanafainganana na ny fanadihadina ny raha nambaran'izy ireo hatrany. Marina fa mbola misa 420 ireo zay tokony hanohy ny fitsaboana tamin'iny tranga fanapozinana iny ary 7 amin'ireo no tena mbola ilaina fanaraha-maso akaika ka mangataka ny hijerevana ny reto ny haramboina ireto ihany koa ny fianakavian'ireo lasibatra amin'izao fotoana izao. Andao amizay ho resantsika ny mahakasika an'ilay resabe mandeha eto Tsiroa ny amin'ny hoe soatoavy na Maha Malagasy. Araky ny nambarany ministry ny serasera sy ny kolotsaina hatrany nanototosa fionana voalohany tamin'ireo tompony hainao manjery teo anivon'ny ministera ny serasera izay nitariny andriamatoa Gascar Fenosoa mandrindravony izay ministry nyzany serasera sy ny kolotsaina izany. Anisan'ny voaresaka tao ny tontolon'ny haivaky jery tahaka ny hoe fidiran'ny TNT. Hiroso amin'ny lafiny nomerika kokoa ny televiziona ao Madagasikara ary nidinika ny fomba hanatanterahana an'izany ny ministry ny serasera sy ireo tompony hainao manjery rehetra. Nandritra ny fandraisam-pitenenana dia natsipy ny ministry Gascar Fenosoa izay ministry ny serasera sy ny kolotsaina fa tokony hajaina ny kolotsaina malagasy. Natsidiny fa hisy ny fanadiovana ataon'ny ministera mikasiky ny hainao manjery. Araka izany dia hisy ho izy ny taratasy izay fampahatsehivana alefa amin'ny artista sy ny mpamokatra horonan-tsary. Anjaran'ny haino vaky jery ny mitaizany vahoaka ka anisan'ny voakasika izany koa ny mpanakanto sy ireo trano famokarana horonan-tsary. Noho izany dia misy ireo zay efa nantsona mivantana satria tsy maintsy misy ny fampahafantarana ho an'ny daholobe ho an'izay tsy mifanaraka amin'ny kolotsaina malagasy. Aorin'izay dia hisy ny sazy izay atao. Amin'izao anefa dia mbola tsy tonga amin'izany fanasazina izany fa mbola fanairana aloha. Tafiditra amin'izany ireo klip izay mamoa fady sy miboridana ireo. Misy amin'ireo artista izay nantsona no namafa vetrany azy ireny ka nesorina ny séquence izay misy zavatra mamoa fady ho hiatrany ny ministry ny serasera ary tondrony manokana ny horonan-tsary R+3 izay misy tena ratsy sy ny klip nataon'ny Big MG izay tsy manaraka ny fivoarana amin'ny toetsaina Maha Malagasy ho izy hatrany. Fanamariana avy hatrany avy amin'ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina izay manoloana ny endrika fandroritana diso sy ny familiana ny hevi-dehibe izay nampitaina nandritra ny fionan'ny andriamatoa ministra tamin'ireo tompona orinasa ny serasera ny zoma 7 janoary 2024. Ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina dia mitondra izao fanamariana izao sy manamafy fa tsy misy ny sivana na censura ary tsy manao sivana amin'ireo karazan-kira malagasy na sarimihetsika malagasy izay vokarina ny ministera. Malalaka tanteraka ny fanehoan-kevitra sy ny fahalalahana miteny, fahalalahana misafidy fomba sy kolotsaina, malalaka ny zo hisafidy ny karazan-kira sy ny gadona ho an'ireo mpanakanto sy ny mpamokatra. Fifampiresahana ho fanomezan-kasina sy fampahatsehivana ny fandalana ny soatoavina malagasy no natao tamin'ireo mpanakanto ho an'ireo hira izay hita fa manohintohina ny soatoavina malagasy sasany satria tsy mitovy ny fomba amampanao malagasy sy ny vahiny. Mampatsiahy ny ministera fa misy tokoa ireo fehezan-dalàna mifehy ny resaka fomba amampanao mba ho fiarovana ireo zaza tsy ampy taona amin'ny alalan'ny fanasokajina ireo vokatra izay mifanaraka amina sokajin-taona ka anaovan'ny ministera antsoavo ny fanajana ireo lalàna ireo. Fanentanana no natao mba hanajana ny lalàna mifehy ireo sokajy na izany amin'ny hira na izany amin'ny sinema malagasy ka manaja ny sokajy nataon'ny mpanjifa. Manana andraikitra amin'ny fiarovana ny kolotsaina sy ny soatoavina malagasy ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina ary adidy raha manana koa ny fiarovana ireo zaza sy ny tanora tsy ampy taona mba tsy hitarika azy ireny hakatahaka ny ohatra ratsy. Manoloana izany rehetra izany dia manao antsoavo ho an'ireo mpanakanto sy ny mpamokatra sarimihetsika ny ministera mba tsy hiroboka amin'ny halatahaka be fahatany amin'ny kolotsaina vahiny na koa hifantoka amin'ny tombotsoa arabola irery ka manao izay hivarotana ny vokatra fotsiny ihany fa kosa mba hitrandraka sy hampiroborobo mandrakariva ny mahizy ny kolotsaina malagasy sy manasongadina ny fahaiza manao malagasy manaraka ny rivotry ny fandrosoana sy ny teknôlôjia vaovao araky ny voalazany hatrany. Midika izany fa tokony samy hanaja an'izay soatoavina sy kolotsaina izay avokoa zany ny rehetra amin'izao ankehitriny izao ka eo indrindra no mampimetra-panontaniana ny besin'ny maro amin'ilay hoe inona ary ilay tena kolotsaina malagasy amin'ny maha malagasy azy izay. Izay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino fitiny milaiky ny videontsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne tsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahita isan'andro. Tompoko lasy tompoko vavy makasitraka dia mirary soa.